ia androantsika iresaka kelyntsika androany tena tsaiko fa tena miasa eto mifanamasina tena miasa eto mifanamasina satria ety gaga ianao hoe ahoana ny tenena pasteur fa eto mifanamasina hatramin'ny mpiandry nitarika fotoana teo dia miresaka momba na fahefana tsy zay le izy mpiandry fahefana miresaka momba ny hoe tsika no efa nomena Andriamanitra antsika ny fahefana efa nomena Andriamanitra antsika ny pouvoir raha zay malaza azy dia zay mihitsy nefa ny tenin'Andriamanitra nomena Andriamanitra antsika androany iresaka tsika amin'ity androany ity mahakasika ny antsoina hoe fahefana ara-panahy avereny kely fahefana ara-panahy na hoe pouvoir spirituel na ihany koa hoe autorité spirituelle zany ilazana an'ilay izy maninona tsy maintsy resanty resaka fahefana ara-panahy ity eo ihany ny fahitana ny toe-javatra misy eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao zay tsy valaparako be fa mijery vaovao fotsiny tsika mijery zavatra misy tsika dia mahafantatra hoe ara-panahy ny zavatra rehetrarehetra na dia nofo aza no manatanteraka an'ilay izy dia ara-panahy misy zava-panahy be ao ambadik'ilay izy zany fa androantsika hitodika misimisy tsika androany amin'ny zako sy ianao ilay zanak'Andriamanitra tsika sy ianao nitodia ty ten'Andriamanitra ty androany dia misy tepoka vitsivitsy ho jerevantsika ao anatin'izany raha tsy hoe baibolinao Matthieu 7:20 Matthieu 7:20 teny andininy 7:20 Matthieu 7:20 teny andininy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manisa tena dia miaraka tsika mamaky an'ilay izy 2:3 ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany eo alohantsika tepoka voaloha zany dia zao hoe ny fahefana rehetra ozy izy dia efa nomena ozy Jesosy ny fahefana rehetra na le fahefana divine zany autorité divine na hoe fahefana any an-danitra fahefana avy any am-bonjy na ihany koa ny fahefana miasa eto ambonin'ity tany ity dia Jesosy tsy niteny hoe ny fahefana sasasasany ihany no ananako na hoe nomena fa hoana ozy izy fahefana inona izy ny fahefana rehetra ozy Jesosy dia efa nomenay avokoa zany tepoka voalohany zany dia zao hoe ale teo anatin'ny tsika ala-piatretan'ny ara-panahytsika fa ny fahefana rehetra dia eo an-tanan'i Jesosy amen zany ny fahefana rehetra dia eo an-tanan'ny tompontsika ny hery rehetra dia eo an-tanan'ny tompontsika ny pouvoir rehetra raha zay nilazako azy dia efa nomen'Andriamanitra ny Jesosy daholo zany amen amen raha io ten'Andriamanitra io zany mijerevantsika dia zao hoe ny devoly na ny zay rehetra mety ho fahavalontsika na zay rehetra mety olana mitsanga eo amin'ny fiainatsika dia tsy manana fahefana zany io afa-tsy zay omentsika azy azonareo ve zany ekena tokoa fa misy ireo karazana ohatra hoe ambaratonga-pahefana zay misy na ho amin'ny tontolo ara-panahy zany na eto ambony tany zany dia misy zay ambaratonga-pahefana zay fa ny tena reny-pahefana ny tena ray-pahefana dia le fahefana avy amin'Andriamanitra ireny amen tsy diso mihitsy ny fitenenana zany hoe any devoly ange manana ny fahefana ny marina zany manana izy fa tsy ny fahefana rehetra raha ny tena marina zany ny Efesianina 4:1 dia milaza fa efa nesoron'Andriamanitra tamin'ny devoly zany ny fahefana zany dia ambara baiboly fa ny devoly dia fahavalo efa resy tsy hoe vao horesena efa resy fa maninona nefa ny devoly no afaka ohatra ny tombola miasa ihany amina olona anankiray amina firenena anankiray ny antony dia tsotra fotsiny ihany tsy manana fahefana tsony izy fa amin'ny alalan'ny lainga sy ny famitana dia zany no entiny manajambany ny olona nge ambaran'ny baiboly fa devoly dia rainy lainga kilaingalainga io zany tena hainy ny devoly io
laingan'andriamanitra indray lazay fa mandraika tsy mariny zany zao mariny zao zavatra zao dia fitahany amin'ny resaka abobony olona fitahany amin'ny resaka zavatra tsy misy ny olona dia le olona koa tsy manana ny fanamasina tsy manana an Jesosy dia lasa miroboka ao anatin'izay zavatra iny dia lasa ohatra ny hoe devoly manjaka eo amin'ny fiainan'le olona fa ny tena manana ny devoly tsy manana fahefana zany tsony ny fahefana rehetra ozy Jesosy hatrany an-danitra sy aty an-tany dia efa nomena avokoa zany alleloia efa nomena avokoa zany tena tsara Jesosy Kristy tena tsara ny toerana tsy misy fahefana ozy izy ateo ambony ny fahefan'i Jesosy Kristy ary tsy misy koa hery mihoatra noho ny hery eo an-tanan' Jesosy ny teboka faharoa dia ao amin'ny Lioka toko 10:9-20 Lioka toko 10 teny 9:9-20 efa mivoaka ato ve Lioka toko 10 teny 9:9-20 vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miaraka tsika 1:2-3 indro efa nomeko fahefana anitsaka amenarana sy mainka sy andresi ny rehetra nana ny fahavarana ka manina azy izy averina kely 1:3 ka tsy averina fanotelony ka tsy isy ampaninina nareo akory ry avako malala itsika zanak'Andriamanitra le fahefana zay nomen'Andriamanitra Jesosy le any an-danitra sy aty an-tany dia izy hoe Jesosy hoe omeko anareo le fahefana indray ozy Jesosy amen iny nomeko anareo le fahefana ozy izy mandehana hitsomy ianarana hitsomy maiko anay sotro zava-pisotro mahafaty azy dia ahoana le valiteny Jesosy hoe tsy misy ampaninina anareo zany alleluia tidikely ny akaikinao dia teneny hoe tsisy ampaninina anao zany ao anatiko sa ao anatinao zany le fahefana nomeny Jesosy asenao zany le fahefana sasenao zany a dia olo-pahefana tovy amen zany teneny hoe akaikinao olo-pahefana ianao hoe amen jere zao tontolo zao mihevitra izy fa manana fahefana mihevitra izy fa manana pouvoir dia afaka manohitra zavatra anankiray afaka miady amina zavatra anankiray tsy manaiky lembenana amina zava-misy satria mihevitra izy fa manana inona manana fahefana izy ary zay fahefana zay no hijoroany asa iny manao an'io zavatra ataony io fa misy foantsika zanak'Andriamanitra tsy tonga saintsika ny amin'le fahefana zay fa nomen'Andriamanitra atsika fa io fahefana zay nomen'Andriamanitra atsika io no mahatonga atsika tokony hijoro aiady hanohitra zavatra anankiray alleloia ozy Jesosy ray mandeha hoe tsy zangy ozy izy manao an'le asa fa ndraiky ozy izy manao an'le asa ato anatiko manao an'le asa amin'ny lalako dia za koa teny androany tsy enao no manao an'le asa tsy enao no maman'le olana avy anao le herin'Andriamanitra le fahefan'Andriamanitra zay efa nomen'Andriamanitra anao amin'ny alalanao no ampiasain'Andriamanitra nakisaka an'le problème alleloia manana fahefana ianao manana ny herin'i Jesosy Kristy tsika ny olatsika hatramin'izay dia zao tsy haitsika mihitsy matetika mampiasa an'le fahefana tsy haitsika matetika no mitondra an'izay fahefana nomen'Andriamanitra atsika zay dia misy fotoana le izy tsika mahafantatra eny hoe zangy manan'Andriamanitra lehibe atao anatiko e Jesosy atao anatiko nge lehibe mihoatra noho izy amin'izao tontolo zao e dia lasitsika rehefa avy eo lasitsika mivavaka dia mivavaka ataontsika ary zay miteboka fahatelo hoe ahoana ny fomba fampiasana an'le izy dia misy fotoantsika mivavaka dia rehefa mivavaka tsika dia ohatraohatran'izao mivavaka ataontsika hoe Andriamanitra mangataka aminao a mba avao ty olako ty mba sitanto iaretiko ty Andriamanitra mba apio ah zaho teny aminao tsy vavaky ny olona manam-pahefana zany tsy vavaky ny olona manam-pahefana zany eto Jesosy a zay teneniko tamin'ny voaloha teo hoe natao anatin'ny fitariana fotoana natao anatin'ny fijoroana vavolongolona dia fanamasina mihitsy no miasa eto amen
zareo tsara nge ny zavatra andraiky aka ohatra anankiray tsika e ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo andiny fahenina ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo andiny fahenina io dia misy lehilahy marary tongotra malemy tongotra hatrany an-kibon-dreny mipetraka teo amin'ny vavahadin'ny tempoly nangataka fiantrana mandrakarivo lehilahy io ary na dia tamin'ny andron'i jesosy azy dia efa teo io lehilahy io fa tsy nandray fanasitranana izy tamin'ny andron'i jesosy fa rehefa tonga ny apôstôly jaona sy petera nandary teo dia nangataka fiantrana tamin'izy mirahalahy io ranamana nalemy tongotra io dia nanatony izy mirahalahy nievitra izy mba hanome zavatra ho azy izy fa tsy nanana ninina izy mirahalahy ka zay mihitsy nyteneny petera sy jaona hoe zay izy tsy manana volamena na volafotsy menanao fa zay anananay no menenao dia ozy petera sy jaona hoe jesosy ianao rehefa maty ianao rehefa zao miangady hoe mba sitao ty lehilahy ty zany hoe natao petera sy jaona ahoana izy izy mivavaka manokana ve izy teo iangasy kely aloha mivavaka kely tokana mihitsy aloha zay hoentiny hoe mambavaka rangah aloha dia zay rangah vo ametrana tany misy an'zavy teo fa inona ny zavatra tonga dia nataony izy mirahalahy amin'ny anaran'i jesosy kristy mitsangana ianao amin'ny anaran'i jesosy kristy mitsangana ianao tsy misy fitondrana mivavaka manokana teo tsy misy fantaniana koa teo hoe inavy moa fahotana nataondrangah ty natonga nangah ohatrao tsy misy an'izany teo ohatrotriny ahoana zany nera-panandrangah ty aloha tsy misy an'izany teo fa rehefa efana zay nomena avy any an-danitra sy ty atany afaka manapitsangana an'io lehilahy io ninona fahotana io ninona tsy fatraterana io ny fitiavan'andriamanitra ambony izany amen ray sy le fahefana inona le zavatra misy ao an'loanao androany inona le zavatra mitrangy eo amin'loanao androany aza mandany andro mitaraina ry jesosy tena malahelo izy rehefa mahita atsika tahaka an'izany malahelo izy rehefa mahita atsika hoe mbola mangataka indray tsika le zavatra efa nomeny alaisarytsany hoe andriamanitra nanomeanao zavatra anankiray misy olona nanomeanao zavatra anankiray dia tonga ny fiainanao aminao dia mbola angataka fa ahoana le amina to tsy mbola menao le zavatra ahoana izy ny olona lasa dalakely ianao fa efa nomeko anao le izy tamin'ny aniny ka inona mbola angatahanao anany amin'izany zavatra indray dia misy taontsika raha tsy mitandrina le fahefana sy le hery efa nomen'andriamanitra nefa mbola angatahantsika indray asan'ny devoly zany zay no teneniko anao teo hoe ny devoly dia miezaka manajamba masom-panahintsika izy atonga atsika tsy hafantatra tsy halala hoe ohatriny ahoana ny fahefana efa nomen'andriamanitra atsika ary ohatriny ahoana ny zavatra vita ny fahefana io riavako malala tsara fijoroavavolombelona nataony diakona teo hoe ultime tome 24 seconde izy teo tena tsara zany zay nge le fitaizanan'le finoana amen fa zany nanomboka nitaizan'ny tenako za tsy manome 24 seconde fa vao mandray sofiko dia eo dia tondroko ohatr'izao miala amin'ny anaran'i jesosy ary tsy mila vavaka manokana tsy mila hoe manamasy tena be tsy ratsy akory zany fa ny baiboly mampirisika atsika anamasy tena fa raha zao dia zao hoe le problème dia mbola iandry anao anamasy tena afaka tenao ny vo iva le problème fa mijoroy ianao fa tsy ianao manao an'le asa fa andriamanitra manao an'io dia ampiasao le fahefana miery kozy jesosy dia taterana amin'inona taterana amin'ny fahalemena ianao za mieritretra hoe rehefa tena matanjaka be ara-panahy rehefa tena masina be zay andriamanitra vo ampiasa tsy ampiasanao mihitsy andriamanitra amin'izany fotoana sako ny tena zany satria azon'andriamanitra antoka fa hiatetra amin'ny herim-bavaka sy le famasinanao ianao ka mieritreritra fa raha mitranga ny fagagana dia no ianao no nampitranga le fagagana zay koa tonga an'andriamanitra miasa kokoa amina olona be fahalemena alleloia tsy ady amin'ny fahalemena ve tsika pasteur sanatria zany mila manondra ny fahalemena isan'andro eo amin'ny altara ianao hoe ianao indray ry lainga miala eo am-bavako ianao ianao indray fizangajangana miala eo amiko ianao ianao indray ry fitaka miala eo amiko ianao mila manondra n'izany ianao aza mangataka amin'ny tompo hoe tompo ao esory amiko iza mba fantatrao inona tsy nazaompoana zay valom-bavaka zay ozy hoe intena ozy nangataka tamin'ny tompo apôstôly izy amin'io ahoana no angatahanao zay zavatra efa nomen'andriamanitra tsy tsara toerana hitsara ny ataoko hoe sujet de prière ny paoly fa nysoratra masina nyjerena fa nasitranana zany efa vitan'i jesosy so zay mivavaka tokony natao paoly raha ny tena marina hoe mangataka ny tompo mba hanasitranany ana efa sitrany ianao fa mijoro dia tenelo le
tsy naza le vanibavaka izy tompoka na injapa eo ranga mangataka amiko fa nomeko le izy tsy matso nomeko andrangah eo fahefana ara-panahy autorité ara-panahy alleloia autorité ara-panahy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa amby roapolo tena andiny fahatelo ambin'ny folo mbola tsy Paoly izy tamin'izany fa Saoly tenene Saoly hoe Saoly manenjika kristianina dia nakataratasy tany ampisorona be mihitsy dia andeha hoany amina andeha amaky ny lalany Damaskosy iny a fa nisehoiny Jesosy tamika teny ambony soavaly ny akaraboka tamin'ny tany jambena amin'ny maso tonga jamby Saoly tamin'ny fotoana fa noho ny famonjam-pon'Andriamanitra tenenin'Andriamanitra hoe zany Jesosy enjenao fa zao makanisy ianao arianana dia mijanona aloha azy afaka telo andro dia misy olona taminany irako akao aminao telo andro Paoly jamba tsy nahita nenenina maso fa rehefa nisehoin'Andriamanitra iala miasa satria mpaminany izy tamin'ny fahitana hoe mandany ianao makary amin'ny trano ohatran'izao fa misy lehilahy anankiray ao fanaka voafitiko izy saika tsy mety andehana ny asa satria ozy ana ny asa mantsy ny tompo hoe efa reko ny lazan'izany lehilahy zany fa nanenjika ny fiangonanao zany fa ozy Jesosy mahatsainana ny asa mandeha any ianao fa fanaka voafidy izy hitanao Andriamanitra rehefa mifidy anao tsy te hirarazy atalana tany amin'ny lasanao zany Andriamanitra tsy te hirarazy zay zavatra vitanao tany amin'ny lasanao rehefa mifidy anao Andriamanitra Saoly zany hoe tena hoe nanenjika namono kristiana ary le mamono eto mihitsy ohatran'ile antsika le midarika ny zanakitsika fa tonga dia na migada le olona tonga dia vonoina ao faty ary correction exemplaire mihitsy ny filazana azy mba hampitahorana le kristianina ambony rehetra manompohany ary nareo ny Jesosy nareo fa na dia namono kristianina manjatony zatony amanarivorivony ary ty Saoly ty ozy ny tompo hoe fanaka voafidy ianao ahoana azy fa ianao na voahitany olona fanemena indray mety ozy ny olona tsy pastera voahitany olona lesika indray mandeha anao dia ozy ny olona tsy mpiandro zany ianao mpiandro ianao dia zany toetranao fa Saoly efa nandrikana ara izy nalatsaka hoe za ozy tsy mendrika akory nge za apôstôly tsy tonga volana zay nilazan'ny tena fa namijàn'Andriamanitra fo le fifidianan'Andriamanitra diverina hoe tato amin'ity le nampahiratana ny mason'ny Saoly ty anany miasa jereo nge fomba nampahirata ao koa hoe le verset rana asa vahinteovily izy teo vahinteovily izy dia nanatona izy izy ary nitsangana ka nanao tamiko hoe ry Saoly ralahy mahirata alleloia ary tamin'izany ory zany dia nahirataka nahita azy halleloia mahirata phrase tena mandidy impératif tsy misy atakatry andrasikely loranatsika ivavaka aloha tsika amin'ny rahalafa be loatra manko fahotandralahy tena tsy rano mihitsy natondralahy fa aleo no engavo kely amin'ny tompo ihany sao dia mba amelanao ny tompo rahalahy nisy an'izany vita niandro vokatra fibebahana tamin'ny Saoly ve Ananiasy tsy ndraraha zany izy fa nataony fotsiny zay nasiana mandehana ianao izy izy fa fanaka voavidy izy alleloia tsy nisy vavaka fametrahan-tanana teo tsy nisy vavaka mahery vaika teny tokana monjy mahiraty ianao tonga dia mahiratra Saoly zany hoe izy niova ny anarany lasa Paoly zavatra tokony ataonao zavatra tokony ataontsika rehefa misy zavatra anankiray mitranga dia tsy mamelamosina an'io zavatra io fa miatrika an'io zavatra io ianao dia manondra mitranga anankiray io ianao amin'ny mason'i Jesosy amin'ny fomba fijerin'i Jesosy amin'le fahefana avy any ambony manapaka ety atano ny mpanjikanao le zavatra misy dia tinoa zay zavatra tianao hitranga amin'ny zavatra tinoa tsotra fotsiny izy misy fotoantsika rehefa zavatra negativa dia haitsika manao an'izany zavatra zany ary zay militandrematsika zay ny tena dangereux be zay isika manko mieritreritra hoe miteniteny fotsiny vavako ny atao hoe finoana mahinana tsara ve tsika rehetra ny atao hoe finoana manisa telo ge dia mba miaraka manangana tanatsika tsika rehetra isa roa telo
Abdiny tanatsika. Raha nanisa telo dia nanangana ny tananao ianao mbola calcul be ve sainao. Miasa saina be. Atao sao dia tsy miantona tsara izy zany fa sy tena vahoaka aloha verifieko. Nanao zany ve ianao? Fa nanisa telo dia manangan-tanana isaroa telo miaraka tsika. Automatique nananga saina atao hoe finoana. Rehefa amin'ny fotoana ianao mampitsahatra ny sainao tsy asa fa misy zavatra mandeha automatique eo amin'ny fanahy, saina atao hoe finoana. Ary zay madangereux an'ilay hoe isika rehefa zavatra négatif dia mandeha ho azy tsika, tsy miasa ny saintsika. Ianao ty tsy ho tafita tsony mihitsy ianao, tsy miasa saina be anao miteny an'izany. Finoana mihitsy ny tenenanao le tsy tafita ianao. Dia lasa le tsy tafita ny tanteraka eo amin'ilay olona. Sy tsika loatra nefa tsy hoe tafavoaka tsony tsika raha zao no miteny. Ianao miteny an'izay le tsy tafavoaka tsony zay, ny salasala ve ianao miteny an'izay? Fotony tenenao automatique izy mandeha ho azy. Tena finoana mahery vaika mihitsy ny tenenanao izy. Fa tsika amin'izay rehefa hitona an'izy amin'ilay zavatra positif amin'izay tsika dia manomboka miasa ny saintsika. Manomboka miasa ny saintsika. Ianao zao raha hiteny hoe ekanjo aho dia ho any am-banky ahaka an'ilay milliard fa tonga dia calcul be zava-doza io. Raha amin'ny sécurité moa dia ahoana zany zao? Dia maka izy dia inona dia ahoana? Dia tsy mandaitra ilay izy satria finoana misy fisalasalana. Azotsika ve izy? Fa ny finoana tonga dia miala ao an-trano anao dia miditra magazay dia manontany tena ilay vatra tena angamba mamena anaty dia zavatra tia. Alléluia. Mety mangididy izy fa efa miasa ilay finoana. Ozy ny teny ndraiky ampanazy hoe ny finoana kitoto nefa marina. Dia rehefa mampiasa ilay finoana tsika amina zavatra positiva dia miasa an'olo be tsika. Dia tsy mandaitra mihitsy ilay finoana satria ohatran'ny hoe nanangan-tanana ohatran'ny miasa saina be ve ianao? Misy calcul mental be nataonao ve oka aloha fa sao dia tsy anony zany tanako zany. Sao dia tsy miraikitra tsara fototsandrika fa automatique ilay izy. Ohatran'izay ny fomba fampiasana an'ilay finoana, ohatran'izay ny fomba fampiasana ny herin'Andriamanitra. Mila hovaintsika mihitsy zany ny tontolontsika hoe manomboka izao ianao rehefa hiteny zavatra negativa no tokony miasa saina be. Raha hiteny atya inano zany zao tokony tena fetraika ty zavatra ty, ahoana moa zany zao tena ohatran'izao. Fa rehefa miteny zavatra positif ianao tokony tsy miasa saina mihitsy ianao. Androany tsy maintsy hovavy olo ara Jesosy. Tonga dia miteny, tonga dia tenenina tsotra fotsiny. Tonga eto nikatikatana androany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsisy afa-baraka zany eto amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Tompo arô mpanomponao mba tsy ho afa-baraka. Inona ary ty tenena akaikinao, inona ary ty? Ampiasao le fahefana zay mihainy Jesosy ianao. Izy nefa miteny fa namena rana na mainka inona ho diavo ny tongotra fa tsy hampaninona anao zany. Na nianko ny fahafatesana azy ange dia andehanantsika zany. Amen. Mesaotra amin'ny toe-javatra misy eto amin'ny firenena fa atrehanao io dia tsondronao ianao dia mora eo anatrehako. Ary ao anatinao mihitsy miakara ny fiaina tsy hisondro tamin'ny fiainako. Alléluia. Aza misalasana ny fahefana zay mihainy Jesosy ianao. Rehefa mahitsy misy olona marary mibotsina be ny kibony, aiza moa le valin'analisa, inona nantaninao an'izany? Tena tsara fa ananiasy ve teny dia nanontany amin'ny solo hoe aiza ny valin'analisa nataonao tamin'ny masonao raha aloha jereko tsara hoe ahoana ny tena fa ahoana izy mahirata ianao tsotro zao fotsiny. Ny finoana tena tsy mirarany aninona zany. Tsy mirarany aninona zany ny finoana. Fa zay tianao hitranga dia tenenao amin'ny fahefan'Andriamanitra. Amen. Mpanjitra dia tenenina amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao indray fanany fantrana tsy mahavita mampitanondrika zany. Ianao miala ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy indraindray nge misy fanahy nge tena manararoatra ny tsy fahalalantsika tsy indraindray. Ary zany ny zavatra ataon'ny devoly zany manararoatra n'izay ataoko hoe tsy fahatakarantsika raha-panazy ahy. Misy fotoana koa tsika tratra ny fanangolena dia tsy te hampiasa an'ilay fahefana zay nomena Andriamanitra antsika. Tsy te hampiasa an'ilay fahefana ny anaran'i Jesosy. Fa zany miteny anareo tsy miteniteny foana ny tompo raha miteny na inona gataonareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko. Ho azonareo zany. Amen. Ho azonareo zany. Rien à perdre raha lasa ranabavy zany hoe mampiasa finoana zany. Mampiasa finoana zany. Averiny nge ty teny ty hoe za dia milliardaire amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nisy ariarinao niala ve ny tena zay? Sa nenjea amin'ny polisy mifanenjika be amin'ny lacrymogène reny mo tena zay. Aiza le teny zay to ma filma amin'ny lacrymogène.
riena pedra mampiasa finoana fa maninontsika ny tsy mampiasa finoana na iteny an'izany isa-tsegonda zay anao tsisy arianina miany fa finoana mibaiko zavatra hitrany zany. Alleloia. Titeneno zany tsy resaka développement personnel manana tenin'Andriamanitra ao anatinao anao dia didiotangana kare hivadika ny tombotsoanao. Alleloia. Tsisy zavatra tsy hain' Jesosy atao zany. Tsy misy efa nomenan'i Jesosy ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany ary efa nomeny ny tompo atsika le izy mpanjiny tsara le izy mpanjiny dia teneno tsara. Tsy misy mihitsy ao anaty baiboly ka hoe Jesosy nanao fahagagana dia nangataka tamin'iray tsisy. Zavatra misy ao amin'ny Jaona 1:20 dia Jesosy anangana Lazarosy tamin'ny maty. Rehefa anangana Lazarosy tamin'ny maty Jesosy teo izy nivavaka tamin'iray fa na nivavaka nataony Jesosy koa. Jesosy tsy nivavaka hoe ray ao miankavy ary matsangano ny sofa-daraka ty zanakao. Zany ve nataony Jesosy? Fantatro izy fa miaino any. Hitanao teny foteny eo amin'ilay olona izy Andriamanitra genetsaka. Andriamanitra ge manao an'io asy io. Miainao mandraka ariva ianao izy. Fa nohony amin'irety olona rehetrareto no mila zako zany. Dia ahoana nitodika teo amin'ilay fasana izy dia nanondra an'ilay fasana oatra zao. Dia niteny tamin'ny fiamin'ilay Lazarosy mivoa. Amin'ny teny Hebreotranainy dia tena tsotra kely mihitsy ny teneny an' Jesosy anazy komi. Averiny komi hoe? E Lazarosy komi voa dia mivoaka amin'ny maty miaraka tamin'ny fehipaty. Hitanao le fahefana tena ianao zany ny devolany malala zany ry havako malala. Io problème anao nge malala an'izany ary ny zavatra andrasany io problème io dia miandry anao fotsiny izy anao an'izany zavatra zany fa efa fanta fa tsy maintsy goronetana io. Tsy maintsy ala eo amin'ny fiainanao raha amin'ny fotoana ianao mandray an'ilay fahefana zany men'Andriamanitra. Alleluia. Na iza na iza ao anatin'ny fahatry ny baiboly io donc aka ohatra anankiray manaraka tsika. Tsara Jesosy. Marika 1:20 Marika 1:20 teny 2:20. Marika 1:20 teny 2:20. Dia ahoana moa izy voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Lazaiko aminareo marina tokoa nazovo ny ilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe mifindra ka mianjera any an-dranomasina ka tsy hanana ao am-pony fa hino fa ho tonga ny zavatra lazainy. Dia ahoana ozy izy? Dia ahoana dia ho azony zany. Jereo tsara Jesosy tsy niteny niza tena ho feno erim-panasy erim-bavaka ary mifady amina mandritra ny tena 700 alina dia tsy misalafana izy miteny. Dia zay ve vao hifindra any an-dranomasina zavatra anankiray izay nazovo izy izy. Halleluia. Tsy pasteur ihany io tsy mpiandry ihany tsy diakona fa na iza na izy ty nazovo ty tafiditra ao anatin'io daholo zasy ianao. Na iza izy milaza amin'ity tendrombohitra ty milaza amin'ilay tendrombohitra ianao fa tsy amin'Andriamanitra ianao milaza. Le tendrombohitra mila itenenana. Alleluia. Hoe miongody ianao mianjera ianao any an-dranomasina dia hitrangy zany. Alleluia. Ivavaka zany zao tsika rehefa avy eo dia ampiatra an'izany tsika pratika antsika mihitsy zany. Tsy haiko inona ny tendrombohitra eo anoloanao. Teo amin'ny fasan'i Lazarosy dia ny varavara-pasana le vato be teo mbola nanome baiko koa satria esoro ny vato izy. Hitanao ianao zany mila miatrika an'ilay situation foana dia mila mibaiko an'io situation io ianao. Ny zavatra mitranga ao mitokantranonao ao, ny zavatra mitranga mivady ny zanaka na dia amin'ny tenantsika manokana aza misy zavatra mitranga dia didio le izy. Amen. Za fantatry ny ao an-trano za tsy dia mihinana fanafody zany rehefa tsy salama fa za te tsy teko mihitsy ny fonoko an'Andriamanitra dia ametrahako tany satria fantatro hoe Jesosy efa niatra diakapoka mba hamonjena ana. Ahoana moa zany mbola tokony arary indray? Ahoana ny tokony mbola nekeko an'izany indray? Mametra tanana avy hatrany mihitsy dia didiko amin'ny anaran'i Jesosy mizara ny aretina. Tsy manam-pahefana to amiko zany ianao, miala ianao zao dia zao. Ary ny finoana dia zao dia zao. Teneny hoe zao dia zao. Ny finoana tsy rapitso eny zany miny fa ho tanteraka ihany izy io rapitso zao.
zao raha sao dia zao mino ve anao fa afaka manao zavatra aminao Andriamanitra zao tsika miteny zao zay natao hoe finoana zay natao hoe finoana fa zareo le lehilahy narary nalemy nandritra ny valo amby telopolo taona marary mitana lesy izy tao amin'ny farian'izy izy iny Betesda rehefa tonga tao Jesosy tonga eo amano olona ny tiralahy ty betsaka maraka eo fa tiralahy ty nohitan Jesosy efa nangetaeta no sitrana trinena izy nitady ny fanasitrana nefa trinena izy fa tsy mety mahita an'izany mihitsy dia rehefa tonga teo Jesosy dia fitarainana no nataony tamin'i Jesosy nefa efa reny ny lazan'i Jesosy zay indrisy mantsy tompoko izy raha mba etsena ngeny rano dia tsisy olona ametsiny olona na izy tsy misy olona afaka mba hitondra na hoetsy ka na mba te hisisika zaho izy dia misy olona tonga foana eo alohakeo Jesosy tonga eo fa pirofo androany tonga ny fanasitrananao nanotrany azy ny tonga teo sitrana venao tenena akaikinao ajan'olo le hoe fa tonga ny fanasitranana dia raiso zany amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy tafita ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy tsy raha mihitsy na tsy anao maina aloha fa tsy maintsy tafita amin'ny anaran'i Alleluia tsy maintsy lasa lavitra ny fiainanao amen dia za manomboka nanova famindra taloha nangataka tamin'ny tompotompo mba meo anao le tany mitara rianany reo dia mba meo trano ohatran'izao aza fa rehefa nampianarin'ny tompo ty fahefanatea dia tsy zay tsony amin'ny anaran'i Jesosy efa anahy io efa azoko io amen dia vavaka manotrano ao amin'ny trano kelinay zao dia eto zao misy kosainy tsara dia tiako izy kosainy tsara tanany amin'ny Jesosy ty tele ohatra ny katsatsaka kely ty miova ny 43 pouces ty amin'ny anaran'i Jesosy amen dia fandrinany reto zanako reto superposé palisondre afarafaratsy ny anaran'i Jesosy raha tsy hitomany nefa le tompo fandrina mba hoan'izany non manana fahefantsika dia ampiasao le fahefana azonao atao mihitsy dia za tsy maty zany avant 120 ans alleluia tsisy mandrovaka rehefa sao isika amin'ny anaran'i Jesosy zay mbola te ahita génération X Y prime sy ny tsaiko any amen nitsangana ianao dia ampiasao le fahefana ataontsika zao misy bevoka izy ravavy Sofia tsangana kely ianao ravavy dia ametrao tanàna ny zanakao fa volombelona tsika rehetra androany ianao momany zanakanahy efa nanao akao mbola tsy nanao alleluia dia fa volombelona tsika rehetra mazahotoeratra fa volombelona tsika mbola tsy nanao akao izy io ary tsy hoe taontaona dia hoe mety mafampiresaka tany angambatra fa raha io zazy io le fahefana teneno akaikinao le fahefana hoe zany kely izy zany izy fa tsy nendray rehefa mampiasa izy tsika dia ohatrany amonao marina tokoa zany zavatra zany riavako malalo ampiasao le fahefana tsy nendray ohatrany adaladala zay ianao hoe manaingina vilany foana tsisy ny minina hoe atengainy dia titio izy valatra amin'ny anaran'i Jesosy dia hitanao ny anjely hiazakazaka hitety épicerie ampisy vary ao anaty vilaninao fa tsy nendray tsika mianjely tsika lasa kamo velona be manoka fotsiny ny ataony dia ka tsy menao asa reza fa ny anjely ampiasao irao ny anjely tsy reo daholo re exemple rehetra ny amin'ny tenin'Andriamanitra zay nitenentsika rehetrarehetra teo Jesosy rehefa nakany Betania tena nao lary nangeta eto tena hita viavy anankiray nanodobona be avy ery apita dia raha Jesosy niazakaza nitady voto amin'ny aviavy tsy mahita teo ny tompo tsy nahita teo ny tompo dia jereo tsara voatrany hoe mila voatsiaro ny tompo amin'ny fotoana io mbola tsy vanim-potoana famoazany aviavy ianao nitady vo amin'ny aviavy nefa fotoana tsy famoazany akory zany ke ohatrany misy zavatra kely tsy normal anatin'ny sain'i Jesosy any zany raha zany fa tena zany tsy mihina tsy normal i Jesosy fantany mihitsy fa tsy ahita vo amin'io izy asa zay nalagilagy azy tany amadika tany fa lasa izy nakeo amin'ny aviavy hijery vo amin'ny andro tsy famoazany aviavy
ka tia ny tenana zay ozy izy hoe ianao a tsisy olona inana vo avy aminao tsony manomboka am'izao itenenako zao tonga dia maina hatrany amin'ny fakiny maviavy zany le fahefan'Andriamanitra ary zay no natonga Jesosy miteny tany amin'le verset tamin'ny teo hoe tsy izao natao tamin'ny aviavy zao ihany ozy izy tsy izao natao tamin'ny aviavy zao ihany fa niza mino ka tsy misalasala ny ampony ndoraka atsika ampiasa finoana andaotsika ampiasa finoana nahoantsika zany mipetraka la merci lava ny toe zavatra misy nefa ny fahefan'Andriamanitra men'Andriamanitra atsika andao ampiasainy finoana andao ampiasainy finoana ary veriko ndray rien à perdre tsy misy zavatra milalanao conviction anao tadiavin'Andriamanitra ny fandraisen'dahatra ao tadiavin'Andriamanitra dia fenoana tenin'Andriamanitra be dia be any anaty any ataovy amin'ainy zany dia reny tenin'Andriamanitra reny no avoaka anao amin'le saretranga anankiray amen mbola velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra marina sady ny tenin'ny tontsika dia hivavaka tsika pefapeo teny hivavaka ianao zany zao tokony efa mieritreritra ty mahazo amiko ty aveo ty koa mahazo amiko ty ataoko mahita mihitsy ty aveo alleluia io fahantrana io ndao atao amin'ny folo-trambo mihitsy io andro izy ndresy lahatra ny amizay atao tsy mahita ny lalakivoany tsony fanao fahantrana ary atao manafatra ny havany mihitsy ny fahasahiranana sy sisy aza mandandalo atokatrano hoe marasy tatara be mamakasa tsy mivoaka velona manina mora tsika ndray mamadika le tranga ohatra zay fa tsy tsika foana ny ataony zareo mitaraina be tena etsana ny zavatra rehetra andao avadika indray izy hoe pasteur aloha iresaka tena magaga mihitsy hoe ozy le devoly mantsy any zanaka sikeva hoe fantatro nge Paoly izy ary fantatra koa Jesosy ary devoly rehetra zany rehefa mivory any ambadika dia tena mifanafatra mihitsy hoe tandrema amin'le ohatran'ny kilemaina kely fa tanzeny tena kekina tanzeny malaza ratsy any amin'ny fanjakany satana mihitsy Paoly dia zareo moa zany zavatra tsara ataotsika dia ratsy amin'zareo dia zay ny tena ke malaza ratsy any mihitsy tena tsy raha vafanehitra mihitsy dia viliana mihitsy anao lalana mba tsy sevitra manina raha ataotsika zany koa ifahantrana mively lalana ny fahantrana vao mahita anao amen fantany mihitsy ny anjo azy vao mitetatiaty amabosy ao amen mila mijorotsika dia mila teneniny io zavatra misy io misy hoe misy fandarana mpampon'Andriamanitra kay tena tiako mihitsy hoe azo ovaina io zava-misy io alleluia manova mety tena kekinao manova mety ovay le situation teneny io tranga io aza vela iziriziry eo aminao zany ny fahantrana aza vela iziriziry eo zany ny tsy fampina aza vela iziriziry mila mitsangana ianao dia miteny amin'ny anarany Jesosy miala ianao zao dia zao amen tsara Andriamanitra olom-pahefany zasy ianao manana ny tenin'Andriamanitra tsika manana ny zavatra rehetra tsika manana ny zavatra rehetra tsika tia ampahery anao fa tsy resy zany mihitsy ianao ataova tsy resy zany ovay ny langage anao manomboka androany ny olona rehefa miresaka tena sarotra ame zao fiainana zao tena ohatra n'zao zao fiainana zao itsikitsika io fotsiny amen vino ty mampitsikitsika nareo ty manareo ohatra ny olona tsara ny fiainana miaraka ny tompo hay nareo kosa aloha zany zao tena aloha mba andefaso kely ana raha amin'ny anaran'i Jesosy misy any apôstôly ny olona manko te hitesitesita atsika ohatra zany ake hoe mahery avy fononao asivy volana zao ty apôstôly dia tena misy volany apôstônao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa zay volany apôstônao dia anao hoe ao angaroniko azy dia angarono dia zay mifanarana fa manino zany tsika rehefa provoquen'ny olona dia tsy satsika mampiasa ny fonoatsika fa manino ny Eli ao amin'ny bokyny tantara ao amin'ny bokyny mpanjaka misy an'izany tantara zany mahasamanao fanamby amin'ny mpaminany bala hoe alefaso démonstration mihitsy le resaka hoe zay Andriamanitra mampidina avo avy any an-danitra dia zay mekena fa Andriamanitra fa manino tsika kristianina amin'izao vanim-potoana zao manino tsika misitrisitrika fa raha mitsangana ianao dia miteny hoe raha navita mampahatra anay ianao satana dia alefaso ahy
Nisolokin'olona vola andray mandeha zay 10 alina tsy niteneko tamin'ny tao an-trano dia ohatrany namety fendrikely anaty dia vola hitanao zany ianao tsisy fiarovana ianao ohatran'izao dia eo mihitsy nitenao fa fanamasina hoe teneny fa tsy mampahatra anao zany izy fa teneko mihitsy dia vola afaka mifaly ianao androany fa ianao tsy havita mpahatra ana zany amen 10 alina ny somonao fa iova-dimy tapitra izy amen aoka ianao kristianiny defi amen zany ry davida zany olona samy manao defi zany davida olona samy manao defi ny taonany davida tamin'izany ohatra ny taonandrana tendry firy taona moa tendry zao 7 ohatrohatr'izany ny taonany davida tamin'izy niatrika ny goliata davida tsy nalay koresiny sanganany goliata goliata mirefy eny amin'ny 3 mètre any nilanja ny lefony goliata fotsiny ny lefo-poy ady eo amin'ny 500 kilo 500 kilo nilanja ny lefony olona roa no mitondra azy vao mazaka ny nefa ho lehilahy matanjaka fa davida tsy nanaiky hijery azany rehetrarehetra na dia tovolahy kely azy izy dia jere davida masama anao fanambo mihitsy izy goliata tonga dia omeko ny voromanidina ny lohanahy fadinahy zao anahy zany nge ny fomba hitenena dia vola amintsika misy tony ianao ndray tsy tafavoaka velona mifantrady ataoko manitra mandapafasinao ianao ataoko mitrotrongy amin'ny tany lohanao zany miteneny dia vola zany fa nozy davida ohatra anao raha tsy tia fa anao no manao fialany jiosy za koa jiosy raha tia za me teneny davida iza koa ialahiny tsy mifora ty izy no sahaiko ny miaramila an'Andriamanitra oka fa misy zavatra kely davida miteny iny hoe miaramila ka ahoana ny tenena davida no sahaiko ny miaramila an'Andriamanitra velona tandreny fa misy zavatra hita eo amin'ny tontolo hita maso fa tsy marina ao amin'ny tontolo ara-pana ny fijerin'ny olona rehetra ny davida dia tovolahy kely mpiandotry fa ao amin'ny fanjakany lanitra inona izy io miaramila an'Andriamanitra velona izy io aza mijery ny tenanao arak'izay namaritany olona anao hoe nareo dia olona mampalahelo lavaka izy moa dia efa mahio mihitsy izy fa anao mba hoentina minao tsy io zany ianao afa mihitsy ianao miaramila an'Andriamanitra velona alleloia ary miaramila zany tonga dia masamana labaraka mihitsy azoko saratsena lefa tezerin'ny goliata hoe nga tsy mba afaka nytenenina sofiko na ny lohako fa maninona ny anaty kilotiko ny teneninao ary hitany davida mihitsy tsy mifora ngenao e hitanao no déstabilisation ny anara zany davida miaramila professionnel pasteur firy taona tao anatin'ny tafika fa déstabiliser ny davida tamina teny dia lasa vera olo ny expérience nrehetra fa lasa ohatran'ny olona mpiady antsena azonao le pekady davida lasa ny olona mpiady antsena dia hitanao ny etimpolo efandrangitangitra be tsisy an'le teknika ntsony papa dia mba manao kely an'izao mba miana kely vera daholo mitsakeo lasa mpiady antsena ny goliata tonga dia izy davida mora kely nihinanako antena na ny liona sy mibera raha manana paikady fa ty to tsisy paikady mihitsy miatrika anao mety patezerana amin'izay goliata io fahantrana io tonga dia imeso mihitsy ty saka hoe mba afimekona aminareo za me mba azanareo atao ny anaran'i Jesosy Kristy varainkona miditra tandro toerana le izy dia miady ianao ny anaran'i Jesosy zay manambady mbola somary mbola tsy be dia mijoroa ianao davidavida kely io amen rehefa matory amin'ny lametro tanana mihitsy ny anaran'i Jesosy fa nafahintena fatahorana ny Jehovah ao anatinao amen alaivo le lamba dia sarombo mamboatra an'izao le narombako anao satana hoe mialiny ty vadiko ty aza atao mafotsy sao dia taitra ianao mila manao hetsika ara-panahy mila mandeha amin'ny finoana mila mandeha amin'ny fahatokina n'Andriamanitra dia aza asiana hoe dia ahoana tsika ny maladi ny arety mifindra kristianina dia ty le dia ahoana ty dia raha tsy zany moa dia ahoana dia ahoana dia ahoana zany ny arety mifindra sady mikika kristiana zany aza asiana dia ahoana zany fa zay teneninao dia tanteran'Andriamanitra fa amenina mafy zany
zay teneninao jereke teneny Jesosy tamin'ny Petera ninoninao izy hovahanao ety atany te hovahana ny atatra ary zay idinao ety atany de idina ny atatra eo atananao nge fanalahidy eo atanantsika fanalahidy iza ny tompony lakile enao tompony tsy ny devoly fa enao manina to zany misy zavatra rakiray tsy mety mivahy de satria enao tsy mety amaly izy mato devoly afaka mivezivezatra zao eo amin'ny fiainanao de satria enao tsy manidra le varavara ny lakile tsy mety ana devoly fa eo atanako sy eo atanantsika tsiraiany amen manomboka eto aza manaiky lembenana zany zao Amen. fa manana fahefana ra-panaza zay manana pouvoiran'Andriamanitra zay nandramasina manaiky atsika zao rehetra zao manaiky anareo izy zay le mena rana sy ny maiko mena rana de zavatra roa ny alalany mena rana ny afetsena sy ny pozina biby fetsy indrindra amin'ny biby rehetra izy biby rehetra izy any amin'ny bokyny Genesis toko faharoa de efa miteny an'izany zavatra zany fa ankoatra amin'ny mafetsy azy manana pozina eo amin'ny lelany izy fa izy nefa Jesosy hoe hotiavinareo zany ary tsy ampanina ninona fa endren'ny fahavaninao pozina lefa ny devoly pozina lefa fahavano hitsany zany de tsy mampanina anao zany amen fa mena rana de mampitahotra mahita anazy io biby lava be ty maramara be ty ahoany ty zay mihitsy ny fomba fiadiny devoly mampitahotra hitanao reny mpamosavy reny ao aminay zao misy série zay de tsy tiako mihitsy mijery an'le série film mpamosavy zay izy zay mezim-bola zay mihitsy de mijery zany zay tena ridicule mihitsy reto mpamosavy reto zao ve nataonareo de iza nanao mpamosavy fo may aseho an'zareo mihitsy le aratsiny le zavatra toany de ianao zany le olotsotra mijery an'izy eo amin'ny teny enao mijery de tonga de miona be zarakatoleo zavatra ao anatin'ny teny eny mandeha azareo iza le mampatratra zany mijery le nisy toana mijery le zavatra mampatahotra de ianao le ambony ana reny magritsina be ohatrany tsy mahetsika zay ianao ohatrany hoe tena misy eo akaikinao mihitsy le mpamosavy hitanao tahotra mezaka ny devoly mamafy an'io tahotra io satria fanta fa rehefa matahotra ianao sarotra ho anao ny mandray ny fitaovam-piadiana ra-panahy sarotra ho anao zany hoe andeha hibaiko ny tranga anankiray zany jareo le miaramina zany akisareo efa feno tahotra ny Goliaty de nary olona samy miatrika ndray Davida mba sahitsoro ianao aza manao an'izao zay nangeva fieritonana tao anatin'ny armée ianao zay zazakely indray ve ka Davida tsy nanaiky izatra tao amin'le zavatra zay nahazatra ny zareo reto zany nandritra ny firy andro teo 7 andro tena fampianatsy tamin'ny Goliaty teo Goliaty koa tena maneho an'le maizy azy mihitsy aiza ihany hoe avio anankiray mivoaka eo rasa nandritra ny 7 andro nanaovan'ny Goliaty an'izany de reto niaritra teo zay moa tsy saky nataovy ihany aloha aza materaka be katsirangino ihany fa tsy nisy anankiray mba hoe aloha za hiala kely ana tendrombohitra hitady an'i Jehovah mba hafarafaratsy ny nanao an'izay fa de miaritra teo iza ny amonjy zany tompony teny Goliaty niaritra ny rariny teo azareo tefa Goliaty tsy mitory teny be Goliaty nareo tray de ohatrao nareo tray de ohatrao de nampidiriny Goliaty tany anatin'ny zareo mihitsy le tahotra solorony Filisteny fa nisy anankiray teo tsy nandre an'le teny Goliaty nandritra 7 andro fa zatra nieniny feo an'i Jehovah tany an-tsatany fa tonga de tena tsy mitovy ny hery enao zay ohatran'izao le izy de enao niaiky miaramila an'Andriamanitra velona io olona miteny olona manao salamo izy io Jehovah mpiandra tsy anan-java-mahory eo izy salamo 23 tondra eo amin'ny amoron-drano fialan-tsasiny mampiandra aminay maitso olona manao salamo io tonga io na de mbola zazakely aza ry havako aza mihaino zavatra mampitsitsoroka ny finoanao aza manaiky isaina zavatra zay tsy mampitombo ny finoanao an'Andriamanitra aza manaiky hijery zavatra zay mampitombo tahotra ny anaty mampitombo tebiteby any anaty fa misy taona tena tsy maintsy ilainao no mikolokolo ny finoanao anatinao ilainao no mitaiza ny finoanao atanjaka ny fatokinao an'Andriamanitra atanjaka ekena tokoa raha zava-misy ny baiboly miteny zany fa am'izao andro eny antsika zao dia andro mahory
eto amin'ny firenetsika misy ny zavatra mitranga io mety possible isotra vidim-pena possible hiakatra ny zavatra rehetra tsy amora mihitsy zao fiainana zao fa zasy anao eo anivony fiainana tsy miamora am'izao tontolo zao io mihitsy nytohatra karahantsika makany amin'ny fiainana mandrakizay amen io mihitsy no ampisandratra atsika io de mila mijory anao de mpanjinina ny zavatra misy de tenino amina aza misaina kory de zavatra tsy nentina ataonao tany amin'ny lasa zany tena problème atsika zanak'Andriamanitra mihitsy afaranako azy milohan'ny angatantsika zavatra de mieritreritra foana tsika aloha inona aloha zavatra tsy nentina atao aloha aloha ibebahana fa sao de inona anakany iza de mambatratra zany ary zany daholo mihitsy tsika zany daholo tsika fa mamelana iresaka fofo makasika natao hoe fahasoavana ny fahasoavana de tsy miankina aminao tsisy ninina ataonao ka azahoanao afanao mandray zavatra avy amin'Andriamanitra tsisy fa natsoina hoe fahasoavana fantatry ny tompo fa tsy miendrika mihitsy tsika tsy miendrika omena ninina ianao ary zao volazany Isaia nge hoe ny famarinantsika de takanina izy izy taka ny lamba misy ondra ianao zany na de ezaky ny anao ny marina be azy na de ezaky ny tandro tena be na de ezaky ny masina be tsy mahamasina na mahamarina asy anao anatrehan'ny tompo zany tsy ratsy zany aza diso fandray ny torotegiko ianao tsy ratsy zany ilain'Andriamanitra ny fahamasina ilain'Andriamanitra ny fahamarina fa tsy mahamarina atsika eo anatrehany zany ary zay no atao hoe fahasoavana zay manomezan'Andriamanitra an' Jesosy amonjena asy amonjena anao fa fahasoavana namonjena atsika ozy ny Romanina 5 fa tsy avy amin'ny asa lalàna zany de manomboka eto rehefa mivavaka ianao raha tsapanao hoe misy zavatra tsy mety ndana ibebao fotsiny le izy de raiso ny rano Jesosy vo iny foa ianao mangataka ny rano tompo de vo fafa ary zao mafinaritra rehefa mibebaka anatrehan'ny tompontsika ianao zao na mifona amin'ny olona anankiray na de vadinao za zao misy fotoana anao tsy de mifona amin'ity vadiko ty de zake mamelana foana zay ny tenena fa izy mamelana foana io tsy manadino an'ilay zavatra tsy nentina ataoko izy tsalony foana le izy ary zay mihitsy ny olombelona mamela eloka fa tsy manadino ny zavatra tsy nentina ataonao tadidiny foana iny zavatra tsy nentina ataonao ianao aratra an'izao ianao ke nanao an'izao tamin'iny na de efa nifona tamin'le izy reto na de efa mibebaka tamin'le izy reto fa Andriamanitra atsotra zany Andriamanitra rehefa mibebaka tsika ataovy amaina aloha de sady mamelana elokao izy no adinony tantena de ny devolo nomezaka mampatsiahanao an'le izy dio indray lafa mibebaka ny amin'le izy tena tompo tamin'ny 2001 iny nge za tena nototro efa in-dimapolo amin'io anao zao mibebaka tamin'ny 2001 io efa in-dimapolo ianao tompo tena foana tamin'ny 2001 iny deo zany tompo hoe 2001 ovina moa za voatra tsy tsaroa satria ny Jesosy rehefa mibebaka ianao de ahoana eo tonga de fafahany tsy tsarova antsono mihitsy ny zavatra etra zay natao alleloia manomboka eto manana an'izay toe-tsain'Andriamanitra zay manana an'izay toe-pon'Andriamanitra zay tadidio ty fehezanteny ty Andriamanitra tsy manaiky hijery intsony mandrakizay ny fahotanana falemena ataontsika tsy miinterese an'Andriamanitra intsony mihitsy zany tsy manaiky hijery an'izany tompo satria nisy Jesosy efa vohonda teny amin'ny azo fijaliana ary mifanatitra zay nataony Jesosy teo amin'ny azo fijaliana de amin'ny fanahy mandrakizay nanateran'Andriamanitra azy indikany hoe fanahy mandrakizay tao amin'ny éternité hitanao na tonga ny devoly tsy voavela eloka ntsony ny devoly de nanota tao amin'ny mandrakizay tambola tsisy fotoana tsisy hoe omaly androany sy rapitso tao amin'ny mandrakizay izy nanota de tsisy famelan-keloka ao amin'ny mandrakizay fa Jesosy rehefa nanolotra ny ainy teo amin'ny azo fijaliana de ambarany boky Hebreo hoe izy nanatitra ny tena aloha izy fanatitra tamin'ny azo fijaliana tamin'ny fanahy mandrakizay tamin'ny fanahy mandrakizay tamin'ny fanahy mandrakizay atamin'ny fahotana zay mbola tsy fantatrao amin'ny ao efa amin'ny fanahy mandrakizay nanatera misy famondrapo sahaza ny fahalemena misy famondrapo sahaza zay ataoko hoe zavatra tsy mety nataonao aza manaiky pepolo ny devoly ianao tsy tafarina ntsony ianao tsy voavela eloko zany ntsony ianao ianao ndray ohatran'izao ianao fa fanahy mandrakizay nanateran' Jesosy ny tena alleloia na nisy tsy mety ny beba raisondran Jesosy de tohizo ny lalanao tsy miala aminao zany Andriamanitra aveleny zany tsy miala amiko zany Andriamanitra amen avelao ny olona hifantoka any amin'ny zavatra tsy nety nataonao tany ny adiko mihitsy ary ny olona hifantoka amin'izany
aleo zareo taraiky amin'ny mihitsy fa ianao mirosy any ianao miaraka amin'ny tompo ianao dia mirosy any ianao zao boky ny volana hoe lavy mipito marina fa miarina dia mirosy any zay mahamarina anao ake zay mahazanak'Andriamanitra anao zay olona zatra miarina ianao riavana amarana toriteny a manomboka eto hovainy zavatra misy manomboka eto tena ampiasao fahefan'Andriamanitra aza mandany andro tsony hoe angataka amin'Andriamanitra na ianao nge na ivavaka ary dia irahan'Andriamanitra ihany ianao hoe efa nomeko le izy efa nomeko inona ty efa nomeko Petera faharotoko voalohany ary faraparaka Petera faharotoko voalohany dia ny 5:3 ne pastera zafady dia ty ten'Andriamanitra ty tena mampiseho amintsika Petera faharotoko voalohany dia ny 5:3 tiany maranantsika ny androany miaraka tsika amin'ny anaran'i Jesosy isa 2:3 efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana eo aloha momba ny fiainana zany dia zao le hitantsika zao fitafiny kiraro sakafo tany trano fiara moto ordinateur asa tsara ny zavatra rehetra momba zao fiainana zao ny fifaliana ny fiadanana ny fitsaharana ny zavatra rehetra momba zao fiainana zao ary tsy manderery nefa zay fa ozy izy sy nitoem-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny mampivavaka tsara anao zany dia mbola vao angatana ve izy izy ao izy izy efa nomena izy izy efa nomena io herin'Andriamanitra ty nefa ty teneny ty Jaona voatoko voalohany 5:12 dia hoe zao ahoana ozy ny ten'Andriamanitra zay rehetra nandray azy dia ahoana nomeny hery herin'Andriamanitra mitonga zanak'Andriamanitra ao anatiko mery ao anatinao ny herin'Andriamanitra le hery manome atsika ny zavatra rehetra zay ilayntsika nahoana ianao mbola ohatry zao ihany todiko eny akaikinao raha tsisy akaikinao dia anosy areny manino anao mbola ohatry zao ihany efa nomena ny herin'Andriamanitra ao anatiny io herin'Andriamanitra io daholo zay rehetra ilainao alleloia manomboka eny dia ampiasao le izy alay vopoketra dia ametrao tanana ny anaran'i Jesosy 5 millions zao dia zao sokafy rehetanao mitombola tsisy akombondry amin'ny anary zao dia zao amin'ny anaran'i Jesosy sokafy ndraiky mbola tsisy akombondry zao dia zao zany akely mikikitra reny iny atsika manko raha vao misy zavatra ny Kristy zao ataontsika ka tsy mitrangana izy dia menatra tsika mampiasa finoana menatra tsika sao dia tsitrapon'Andriamanitra sao dia makafanan'Andriamanitra ny atao hoe makafanan'Andriamanitra dia zao ianao malala fa hain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra fa tsy mino ianao hoe ho ataon'le izy zay natsona hoe makafanan'Andriamanitra jereo tsara zanak'Israely tany anevitra tany nakafanan'Andriamanitra foana zao ny tany izy no nandray zay zao ndray zay fa manino raha tonga dia teneny ny vatolampy mivadika mofo hain'Andriamanitra atao ane zany fa hitanao zareo mino fa hain'Andriamanitra malala izy hain'Andriamanitra atao zany fa akafanan'Andriamanitra mihitsy izy amin'le izy teny zany izy raha zanakao ve zay dia manino zay mba jerijerena ohatra zao fotsiny fa manino raha tonga dia iainana mihitsy le mazanak'Andriamanitra ampiasao le fahefana dia nakafanan'Andriamanitra mandrakariva tamin'izany izy fa ianao raha hivavaka amin'ny finoana sy ny fahatokina malala ianao fa hain'Andriamanitra ataony izy ary tsy misalasala ianao tsy nakafanan'Andriamanitra zany fa tena maniraka an'Andriamanitra tena anao mifagakana mihitsy zany zavatra alleloia zay rehetra vahanareo dia ovan'Andriamanitra ary zay rehetra tianareo dia tian'Andriamanitra manomboka eto hovain'ny fiainanao tsy zany manova ny fiainanao ary teteny koa za hoe tsy Jesosy efa nomeny atsika le fahefana amen raha misy lioana be dia ianao manakombona azy akombony ny vavany lioana amen raha misy mena rano dia tsy Jesosy ny angatana io tompony mba hitsaova matahotra mandeha ianao mila manitsaka azy satria ny fahefana efa nomeny ny tompo anao zany alleloia reny ananana ny olona vola amin'ny banka amin'ny hoe vava mihitsy vava tsara ny banky io ianao mitonga actionnaire ny banky io enana Jesosy Kristy sa ho tonga actionnaire ny banky io 20% ny vola miasa amin'ny banky io anahy
zay kely akisy dia tsy mila miasa ao ianao fa mitango vola isam-bolana fotsiny. Ianao mandeha manao asan'Andriamanitra any Manakara, mandeha manokatra asany Maorisy any Larenao, fa ianao actionnaire. Alléluia. Alors mihitsy ifamadiky io raha sy io, zay famarinana. Amen. Baiboly miteny mandehana minono any amin'ny jentilisa. Dia tsy mitiky zany hoe mandana manana any amin'ny jentilisa na manova zavatra tsy mety any amin'ny jentilisa. Tian'Andriamanitra teny hoe sakafo anareo reo. Amen. Tena tsara ny tompo. Dia iay aza mametraka fanontaniana be dia be amin'ilay finoana fa iay fotsiny le izy. Hitanareo na vavy Sofia teo. Mitsangana izy dia nametraka tanana amin'izany hoe laty amin'ny anaran'i Jesosy dia zay ny zavatra tsy maintsy hitranga eo. Zay ny zavatra tsy maintsy hitranga eo. Ary raha ozy Andriamanitra hoe efa vavy kely no mankoro hoe dia tsy afa-manoatra ny tompo satria misy olona nampiasa finoana. Misy olona mampiasa finoana dia manova ny zavatra rehetra ny finoana iny. Alléluia. Manomboka eto mamoazy ateny zay. Hitanao fa fanahy anankiray mihitsy miasa androany fanahy masina. Hatrany fitarena fotoana fijoroana vavolombelona mamoateny isan'andro aza malaina miteny ny fanjakan'Andriamanitra dia fanjakana miteny. Raha vao tsy miteny anao dia tsisy ninina ataon'Andriamanitra eo. Lasa tsy miasa le herin'Andriamanitra. Hitanao ohatrany hoe misy tômôbilina anankiray eo 4x4 V8. Jerenao eo mihitsy le tômôbily tena V8 ty 4x4 ty. Fa afaka tena mampiseho maha V8 anivo io tômôbily io raha tsy velominao. Tsy afaka mihitsy. Fa dia V8 io mety anaovany vorona amin'ny malotiny eo arona dia V8 aza. Fa ny alalana fa tena V8 io dia manino raiso le lakile. Dia velomy le fiara dia ndana hoeto mihitsy aloha tômôbily io. Azonareo amin'izay le izy. Dia ohatran'izay koa le finoana. Mila miteny ianao isan'andro. Mila iainanao le izy isan'andro. Zafady tompoko. Ampiasao isan'andro. Za tsy mahatra zany aho. Tsy resaka développement personnel zany fa felotenin'Andriamanitra ny anatiny ao. Dia ny tenin'Andriamanitra nanovana ny zavatra misy rehetrarehetra. Alléluia. Na ray zavatra ventsika androany mitsangana ao amin'ny toerana izay misy anao dia andao hivavaka tsika. Avelantsika hiakatra kely ao feokely dia tena hivavaka zasanao amin'ity androany. Mba eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra ny amin'ny fahefana izay efa nomenao Andriamanitra. Ianao Jesosy nilaza indro efa nomena ny fahefana rehetra izy ianao hatrany an-danitra sy aty hatrany. Koa mandehana anareo atao mpianatra amin'ny firenena rehetra. Manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Tompo ianao koa nanambara hoe indro efa mety fahefana anareo izy. Anitsaka mianarana sy maiko ary tsisy ampalinina anareo akory. Alleluia. Misaotra anao zay Jesosy. Zay misaotra ny tompontsika sandato ny tananao afafay lanitra ny tananao. Misaotra ny amin'ny fahefana Jesosy. Misaotra fa manana hery aho. Manana fahefana tenen'Andriamanitra. Manana autorité ara-panahy. Zay teneniko dia tsy maintsy mitranga. Ny identitéko dia aminao Jesosy. Alleluia. Alleluia. Dia matananao fahefana amin'ity androany ity. Vavahy ianao. Fikana tena hivavaka amin'izao fotoana izao. Raha sanatria mbola misalasala ianao dia tena iny misalasalana. Miala zany amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny fanampisalasalana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Miala zany miala ao anatiko ny tsofinoana rehetra. Miala ao anatiko ny fanahina rehetra. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Manomboka eto milioana tanora sy ny vipera dia hodiaviko zany. Manomboka eto amin'ny anaran'i Jesosy. Milina fahantrana, milina tsy fahampiana, milina fahasahiranana, miteny aminao aho. Miala ianao zao ankehitriny zao amin'ny anaran'i Jesosy. Miala fanampitrosa rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Tika anao hiteny amin'izao fotoana izao. Mpanjino ny olana, mpanjino ny fanampinao, tondrozo, antenena amin'ny anaran'i Jesosy. Zao ankehitriny zao ianao dia miala. Angorony entana daholo ny aretina. Zao ankehitriny zao miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Vavahy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Manomboka eto ny fahavaloko rehetra dia mandradilady eo amiko. Manomboka eto ny fahavaloko rehetra ahitany fisandrakana, ahitany voninahitry'Andriamanitra miseho amin'ny fiaina amin'ny anaran'i Jesosy. Teneno tsy rava zany aho, tsy resy zany aho, tsy afa-baraka zany aho. Nasarotra aza ny zava-misy eto amin'ny fireneko dia ny tenako anomboka hiakatra ny tenako. Alleluia. Alleluia. Anitatra ny fahafaniko Andriamanitra. Anitatra ny fahalebiazana
Vavanzo fotoan'izao toizy mivavaka mamoateny ianao manana finoana matanjaka androany mitsapa dia nitenenina hoe mahiratra ny tendrombohitra dia nitenenina hoe mifindramy alahy mianjerana andranomasina androany mimina teneninao baikoly izy tenenina izy amin'ny anaran'i Jesosy aza tenena hoe raha pitsina rehefa avy eo zao ankehitriny zao zao ankehitriny zao le vola andrasanao tsy maintsy tonga zao ankehitriny zao le fiara andrasanao tsy maintsy tonga zao ankehitriny zao le fiadanana ilainao le famelakelika ilainao zao ankehitriny zao ny anaran'i Jesosy misaotra ny ampahefana tompo misaotra Jesosy ny ampahefana omenao anay zao ankehitriny zao mininona fatorana mivazany mivaly fatorana rehetra mivalemena mivazaran-dratsy miala zao dia zao zany amin'ny anaran'i Jesosy mininona mamatotra mivazany zao amin'ny anaran'i Jesosy mininona aretina na aretim-bavonjy na aretin'andoro na ny fibromina na ny mitranojazandry tompo ny aretin'ny vanitolana mitao somiakatra sy mitina teneniko amin'izao fotoan'izao amin'ny anaran'i Jesosy venavena Nazareta oka iala ao anatiny eny aretina zao ankehitriny zao ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Vavainao amin'izao fotoan'izao fa ao le varavarana minina varavarana tianao hisokatra teneno zany amin'izao fotoan'izao varavarana fanambinana varavarana fahasalamana ry varavarana fahagola ozy ny tenin'Andriamanitra oka hisokatra ianao hidina le mpanjaka ny voninahitra hidina ny voninahitra Jesosy vai varavarana zay tianao hisokatra amin'izao fotoan'izao varavarana fahitapity sokatra amin'ny anaran'i Jesosy teneny misokatra ny varavarana Madagasikara misokatra ny varavarana firenekafampianako andeha manvady aman-janako andeha hianatra any andafony zanako sokatra ny varavarana amin'ny anaran'i Jesosy sokatra ny varavarana amin'ny anaran'i Jesosy tikanao mamonina fahazavana ao anaty aizina amin'izao fotoan'izao mamonina fahazavana mininona aizina manarona ny tandry ny espity manarona ny firenena tenena androandry hiposaka aminao ny voninahitra eo hiposaka tenanao ny voninahitra eo hiposaka aminao ny masambo-tenana Andriamanitra lebosykandala fahazavana amin'ny anaran'i Jesosy miposaka amiko ny fahazavana miposaka amiko ny voninahitra Andriamanitra tsy misy zany a tsy lava zany a tsy avavaraka zany a tsy misy ezina afaka manarona zany na mandaloa saliko ny fahafatesana za na watsipeo andavaky ny liona za na walefa anaty laforo za na hidina ny pasana za amin'ny anaran'i Jesosy da Nazareta velona indray haleluya tsy vaty zany a tsy vaty fa velona ary tiny miasan'i Jehova anambara ny fahatsaraon'Andriamanitra hovavolombelona ny tontolo rehetra anambara fa velona ny Andriamanitra mahery ny Andriamanitra magaga ny Andriamanitra iany Andriamanitra vavan'izao fotoan'izao haleluya mamoa ianao fanavarana ny qualité amin'ny akanjo anaovanao mamoa fanavarana amin'ny anaran'i Jesosy ataony amin'ny kiraronao bakiraronao mamoa fanavarana zany haleluya ny sakafonao mamoa décret amin'izao fotoan'izao mamoa fanambarana amin'izao fotoan'izao amin'ny tontolo ara-panahy ianao mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy minina hidinao dia hidina ny an-danitra minina hivahanao dia hivahana ny an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy io zavatra tsara rehetra io zavatra tsara rehetra stoky io zavatra tsara rehetra amin'ny any anto ny zavatra ratsy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy manomboana amin'ny teny laviko ny fahatrana tsy manana toerana eo amin'ny fitsony ny fahatrana tsy manana toerana eo amin'ny fianakitsony ny aretina tsy manana toerana eo amin'ny taranakitsony ny aretina mitaizy minonina ozina dia miala amin'ny anaran'i Jesosy sao dia zao ny ozina rehetra dia miala amin'ny anaran'i Jesosy oh haleluya levoskandala bababaya riboshele babababa lebrondo skandala baya tineslembe lebrondo skandolo shana bodo skandala baya rebeshele babababa
Eto ny afona Andriamanitra. Andosany devina ny fahavalona rehetra Andriamanitra. Andosany devina ny famatorana rehetra Andriamanitra. Eto ny afona Andriamanitra. Tokony hivavaka amin'izao fotoana izao. Rebo skandala bababababa. Rebebe sherererere. Lavo skandalo go. Fanay masino hevitra ianao. Halleluja. Lehibe dia ao anatinay. Noho izay eo amin'izao tontolo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona krizy. Tompo, tsy mahavita manimba anay zany. Tsy mahavita mandava anay zany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy tafita amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Miteteziko ny firenena rehetra. Miteteziko ny filazantsara ny firenena rehetra. Miteteziko ny filazantsara Madagasikara. Halleluja. Halleluja. Mitobilako 4 anivatsiva amin'ny lalan'i Madagasikara amin'ny fitoriana filazantsara. Ny helikopterako anivatsiva amin'ny lanitra Madagasikara amin'ny fitoriana filazantsara. Rilato, ny télé amena Madagasikara amin'ny fitoriana filazantsara. Devo skandala babababa. Devo sher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 e. Ny anaran'i Jesosy. Misy evangelista maro itsangana. Misy mpaminany maro itsangana. Misy mpampianatra maro itsangana. Misy apôstôly maro itsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Handeha amin'izao hirako izao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy zavatra manokana tianao angatahana amin'Andriamanitra, dia teneno izy amin'izao fotoana izao. Jesosy nenana 4 ranandroko izy eny. Nenana ohatran'izao. Baba io dia faritona izy. Dia tranonao. Nytranonao vila basy vele izy. Vila haute vele izy. Aiza ny atoerana. Ninona fanakatinao izy ao. Teneno zany Androandro. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy azoko. Tsy maintsy amizarako. Teneno zany. Tsy faty zany aho. Mialohan'ny fataterahandreo. Tsy faty zany raha tsy mahatateraka fezaka zany. Raha tsy mitoka fahasaran'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. 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 Devo shalaba skandoroba. Rebababa sher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 e. Rebaba shadababa. Halleluja. Redo shadabro. Voglio gonfiare un sofferenza. Ti convinci? Dice che la vita per ti fanno male. Ha cantato un vada campanam sofferenza. Ratatatatatatata. Devo shalaba bayando. Devo scandalo shereba. Davanti a la panazzi. Devo shalaba scandalo. Dopo la città per ti fanno male. Ha cantato il talo. Stavo vavano. Domani funziona un sofferenza. Ha già sei non mai un vero. Ha rompa la massima yasra. Ratatatata. Rebo shana baba. Oh! Rebo scandalo shana baba. Rebo shere. Rebo scandalo shana baba. Alleluia. Alleluia. Ha sembrato il vavaka panazzi. Rebo scandalo shere baba. Mi fa male perché mantiene nel primo punto na wapi. Perché mantiene nel primo punto na wapi fana. Rebo scandalo shana baba. Eva na piazza vava no tutto. Na piazza selero vava. Abbiamo fanano nel zara nem zottonza. Ha cantato vava. Teneno sdenzatas. Devo scandalo va. Ribo shere baba. Deve shere. No, halo scandalo. Liberanda. Devo scandalo sharaboya. Devo scandalo baba. Riba basharaba. Devo scandalo bo. Devo scandalo baya raba sharaba baba. Reba baba. Oh, hallelujah. 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 Harasharaboma. Librando scandelebe. Lo brahma yasnami. Librodoska. Labo sharababaya. Rebo sharababababababababa. Rabatata shada. Lo scando. Ribo sharababa scandole ba. Libo holo brande. Lo scambolo halmia. Libo sharaba scandarabaya. Rebo sharabo scandere bosha. Libo scando. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Abelão de stup kasi fanamas. Abelão de stup kasi no fanamas. Reba shara baba. Reba shara baba. Reba shara baba. Reba shara baba.
matahotra. Sakafo fotsiny vavanao. Ajanony ny fiasan-tsaina. Ajanony ny fiasan-tsaina. Sakafo fotsiny vava dia manombony tena amin'izao. Leva shalabaya. Riva shalababa. Hallelujah. Hallelujah. Oh, ny afo. Afo, 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 afo. Afo, 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 afo. Leva shalababa. Oh, oh. Hallelujah. Leva shalababa. Hallelujah. 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 Leva shalababa. Oh, hallelujah. Sotra Jesus. Nini nalitsanga tompony. Ny zavatra hitan'olo zao tena zao sy mitoepana araka anao Andriamanitra velona. Hoentiny miafika ny zavatra eky. Raisoanao ny voninahitra Jehova tompon'anatra sy ny tany. Raisoanao ny voninahitra Jesosy velona masina be Nazareta. Le mpanjaka sy tompony tompo. Le Andriamanitra mahery. Andriamanitra magaga. Andriamanitra miasa ianao. Andriamanitra manao fagagana ianao. Le Andriamanitra mandatsaka avy an-danitra. Hallelujah. Oh, tenere fa mandresy ianao. Tenere tsy resy zany ianao. Ny anaran'i Jesosy. Tenere ninona vidina kakakambary. Ninona reprena eto amin'izao tontolo izao. Oh, anidina takavory mahery ianao. Anidina takavory mahery ianao. Oh, takavory mahery. Hallelujah. Hallelujah. Tizom-bavaka manomboa misaotra an'Andriamanitra. Manomboana misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny transtany, ny amin'ny fiara, ny amin'ny asa tsara rehetra, ny amin'ny zavatra hafa mandeha atao an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Manomboa misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fagagana rabona, ny amin'ny fanafana izay fahatonana rehetra, ny amin'ny varavarana ny sokafany anao. Manomboa misaotra an'Andriamanitra. Isaorina ny amin'ny 5 taona ho avy. Isaorina afaka 10 taona anao. Isaorina amin'ny 20 taona ho avy. Hitanao hivavaka isaotra ny tompo. Asandrato ny feo amin'izao fotoana izao. Devo shalab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 a. Hallelujah. Hallelujah. Misaotra Jesosy. Misaotra ny afitiavanao. Misaotra ny afamindraponao. Hallelujah. Hallelujah. Misaotra farimasy. Hallelujah. Asadato ny tananao dia ndao mba hiaraka merina an'izao vavaka satsika resatra. Jehova Andriamanitra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny vola navozako indray ny fanoloran-tenako eto anatrehanao. Anao a Jesosy mandrapatavitra ny farafofonako. Anao ny fiainako rehetra, ty tenako ty, ny fahasalamako, ny arabolako, ny tokantranoko, ny vady aman-janako, ny afaka 5 taona, ny afaka 10 taona, mandra-piarako eto amin'izao tontolo izao. Ny fiainan'ny tanànako rehetra mandimby ahy. Eo an-tananao zany Jesosy. Eo an-tananao zavatra eto. Ary ambarako androany manomboka amin'izao sekondy ivavahako izao, mandra-piaran'ny fofonaiko farany dia ambarako amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy resy zany ahy. Tsy rava zany ahy. Amin'izao sekondy izao no hitenenako fa manoatra noho ny mpandresy ahy amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy iainako ny fahagagana, raisiko ny fitahiana, raisiko ny vahaolana amin'ny anaran'i Jesosy. Manan-karena fa tsy manitra, ambonina fa tsy ambany. Tsy rava zany ahy. Tsy afa-baraka zany ahy. Satana, Satana, amin'ny anaran'i Jesosy mandidy anao ahy. Mialay ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ianao. Tsy misy toerana ho anao intsony. Tsy misy toerana ho anao intsony eo amin'ny fiainako. Ary ambarako androany ny taranako rehetra,
ny zanako, ny zafikeloko, ny zafiafiko, ny zafindoaliko, ny zafipaladiako, ny taranako rehetra afaka amin'ny ozona, afaka amin'ny ozona, afaka amin'ny ozona amin'ny anaran'i Jesosy. Ary eto mitsotra amin'ny taranako amin'ny anaran'i Jesosy velona, le manana ny teny fiainana, le mpanandresy ny fahafatesana, ny tsivako rano, ny fiainako, ny taranako rehetra manomboka androany dia taranaka tahiny Jehova, taranaka misadaka, taranaka ambinina, taranaka voaositra, taranaka mpandesy amin'ny anaran'i Jesosy. Asanjato ny tananao dia raisy ny rano Jesosy dia rakofy amin'ny rano Jesosy ny taranakao rehetra. Naza mbola tsy fantatrao ny anarany, tsy mbola fantatrao ny fihodirany, fa ny taranakao rehetra tsy andidy anao manomboka aminao rakofy amin'ny rano Jesosy. Akopiny maso ny nofonao dia masom-panasikafana, masom-panasikafana mandeha makany amin'ny faminanitsika dia rakofy amin'ny rano Jesosy ny taranakao rehetra. Ny anaran'i Jesosy velona velona varena. Le Andriamanitra ny taranaka ankehitriny sy ny taranaka ho avy. Io andro rakofako ny taranaka rehetra izay mivoaka avy amin'ny kinaran'ny finaram-panahy. Rakofako amin'ny rano Jesosy velona avy any Nazareta. Rano Jesosy Kristy no rakofako ny taranaka rehetra. Tsisy ananany devoly fahefandrena ny anankiray azy. Na ny anankiray azy tsisy ananany devoly fahefana. Andraza nakondron'Andriamanitra tsy misy clé manao rakofako azy. Taranaka ny fanekendreo, taranaka vita fanekendro. Ary androany teto amin'ity alitara ty dia misy fanekendro natao tamin'ny rano Jesosy. Fa ny taranaka dia taranaka tahin'Andriamanitra, taranaka voafidin'Andriamanitra, taranaka ny fahazavana, taranaka ny andro fa tsy amin'ny alina. O misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Misaotra fanymaso, misaotra Jesosy. Tena tsara ianao. Halleluja. Nasitraka ao ndao ataontsika ty anankiray ty hoe indro tazako ny fiovana. Mety ao anatin'ity izy ty ny tena zany hoe indro tazako ny fiovana. Fa ny tena marina efa miova ny zavatra rehetra zao. Zay ny famarinana. Volantsika fotsiny ty izy ty hoentitsika nehoana fa ny vavaka nataontsika teto tamin'ny fahatokina sy tamin'ny finoana dia misy zavatra mizaka amin'izao fotoana izao. Halleluja, halleluja. Asandrato ny tananao. Halleluja. Irao mafy zany. Halleluja. Halleluja. Vem façambara, vem façambara, não fiel ele na minha mãe para o ver, fuco na verana, ya nasabara. Temos aí, e casa com vivar, casa com vivar, tu pula do feratana na neva paciaço e alade, fuco, fagana miumana, asamnya de fagana, fatuga de mitsagana, tu casa que vivar, pula do feratana na neva paciaço e alade. Fagana miumana, sinabi sa fagagana, tuga de mitsaga.
teny mitsangana na voko. Halleluja. Taminatsika zany. Nausona na bokony nolirona fageza. Efa votsa avy any an-danitra teny fikasana. Halleluja. Tsara Andriamanitra tompony fotoana. Amen. Fa izy Andriamanitra manala fahavabona. Amzay wafanja tunga miandu mfalala na nibaya za chacha mfazava nanunufya we vovusta wolu vovusta wolu para kabila lecha haleluya sabato chana za kunifiubane tongula pela kana Dofelatana na nefa kwa tatu Yamane fuko Pangana miumana Haleluya Tula de Tsangana Senejani utazi kwa kuvana Zaza kunifiumane Tula dofelatana na nefa kwa tatu Yamane fuko Pagana miumana, sila kujafagaga, tungade misagana, tungade misagana. Hallelujah, hallelujah. Manuk Androane, ako tena yuva mzaiza sena. Ndao mialaka eo miterana misanao dia miteteza olona tsika rehetra arabaona akaikinao teneny miovy anao manomboka amin'izao mifiatsika rehetra mifitenina rehetra mioina zavatra mitsanga miovy anao manomboka androany eo atananao fa efana sineny zay no mahatonga atsika ho ataotsika ty anankiray ty amananatsika fotoana ao alinany ty anankiray ty dia hivavaka tsika andray mitsindranaga amin'ny tompo Tira ty dia hoe mety isy aizy leo alohako kanefa tsy mirery aho fa ilay sakaiza eo anilako nampanantena fa hitaka halleluja miova ny fiainanao tsy maintsy miova ianao na tianao na tsy tianao tsy maintsy miova ny zavatra rehetra amen tsara Jesosy ny tanora ato amintsika ato tanora mpanjara manana orinasa matanjaka be daholo reo amen amin'ny orinasa tanora ato amintsika tsy orinasa azy vakivakiana fatara orinasa rakofa ny rano Jesosy mety isaiziny eo aloha halleluja tsara Jesosy enonareo nge ty tononkiro ty ataova ambany kely lefa kiro enonge ty tononkiro ty eo am'le refrain ty izy zay tananozy ny teny fikasany izy dia miara-dalana amiko mbola tsy nifoanany zay nolazainy tanana ny teny fikasany halleluja mbola misy micro anankiray ty raraha mbola araka mba hiritsika amena mandihy anao ataovy teny efa mandray zavatra avy amin'ny tompo ianao halleluja tsara Jesosy afaka mikiatananao a Jesosy apotakena tonkina mety isy aiziny eo aloha kanefa tsy mirera fa ilay sakaiza eo anilako nafanatena fa hitarika nafanatena fa hitarika tanany izy dia miara-dalana aby amen mbola tsy mifoanany
zany tanany tanany teny fikasany misy de miara-dalana amiko mbola tsy mifanany amen tanany ny teny fikasany halleluia Andriamanitra tsy manafona teny fikasany aminao zany halleluia mety ho hitako ny fahoriana mety ho hitako fa mety ho hitako ny fahoriana sakaiza mety kotsy madary avetsika ihany zany mety ho hitako ny fahoriana sakaiza mety kusianja nefarami turua tuanani amarunai tanani tanani identifikasani sesodeni aradalanani una sumfuanani haleluya samit sesosina aku masih magiraza tanani identifikasani identifikasani isipemi aradalana miku mulatinu fanani zenulazani tanani identifikasani au papai tanan haleluya mitazo na identifikasani Andriamantsika tsy mandaonao zany izy ok zany mihevitra mambabo haleluya hevitra mambabo asyovake zesofaty fitsapana tsy masarakay azy aminite avetsika ihany ok zany mihevitra mambabo asyovalefa zesofaty fitsapana tsy masarakay haleluya identifikasani sesodemi aradalana miku mulatsini fwanani zenulazai tanani identifikasani avetsika ihany zany tanani tanani identifikasani sesodemi aradalana miku mulatsini fwanani zenulazai tanani identifikasani mulatsini fwanani zenulazai tanani identifikasani mulatsini fwanani zenulazai tanani identifikasani haleluya mulatsini fwanani Jesosy zay teny efa niteneny makasika zay identifikasani amen tsy maintsy mandresy amen akofimy mazy ty sandrato ny tany tevavaha amizao fotoana zao eto mambavaka ty herinandronao ty fomba fiteniny hoe eto mambavaka fa za te hiteny androany didio zay tianao hitsanga amy ty herinandro ty didio zay tianao hitsanga amy ty herinandro ty raha io amin'ny anaran'i Jesosy mandidy zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fiainana fahasalamana fahavelomana mandidy zay amin'ny anaran'i Jesosy fahitapity amy ty herinandro ty naizanaiza lalaka alena de mahita fity zay amy ty herinandro ty reo olona rehetra mifanerasera aminay dia misokatra aminay mifonjy misokatra aminay mipoketra amin'ny anaran'i Jesosy mandidy any asany devolo rehetra amy ty herinandro ty origana tsy akasika ny menakavo zany mandidy ny fanahy fahafatesana fanahy fahantrana sy mitrosa rehetra miara eo fiainanay zany amy ty herinandro ty amin'ny anaran'i Jesosy nitsofako rano ny herinandronay tena ho salama sady ambiny zay amy ty herinandro ty andray fitahina meo papany zay ahita fagagana ray isitraka zavatsoa avy aminao zay Andriamanitra efa nomeny ny herinao anay ny zavatra rehetra to dia iomananay ny andray an'izany amin'ny anaran'i Jesosy voatay zay amy ty herinandro ty ary tsy zahay ihany tompo ireo mpiara-mivavaka aminay zay tsy afaka tonga teto androany tsofinay rano manokana izy ireo ho voata manokana izy ireo Jesosy
ho asoavina manokana izy ireo zay tsy afaka mivavaka teto androany. Tsofinay rano amin'ny anarany Jesosy, mamoaka teny zay ho amin'ny fiainan'izy ireo fa zanak'Andriamanitra eo, tsy hananany devoly fahefana zany ireo. Ny fahasoavan'i Jesosy eo amin'ny fiainan'izy ireo, ny fitahian'Andriamanitra mirotsaka eo amin'izy ireo, ary ny famindrapon'Andriamanitra no hitatranan'Andriamanitra izy ireo. Tompo aty firenena ity maminany zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ity herinandro ity dia herinandro ny filaminana, herinandro ny vahaolana, herinandro idiran'ny Madagasikara amin'ny anjara voatendry, amin'ny ara-panaty tsara rehetra. Herinandro anafoanana ny sain-dalon'ny Satana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Herinandro ananganana ny fiainan'ny Malagasy, ary manono izay Madagasikara tsy rambo ny fahalohany. Zao voasoratra Andriamanitra hoe ny farany dia mbola voalohany. Mety ho farany eo amin'ny lalana fa mamoaka teny zay androany. Madagasikara ny firenena lohany amin'ny fahatsarana rehetra, lohany amin'ny fatahorana an'Andriamanitra, lohany amin'ny fanomponan'i Jesosy Kristy. Madagasikara firenena misandratra, firenena tahina Andriamanitra, vahoaka matahotra an'Andriamanitra, ary manomboka amin'ity herinandro ity ny fanoratana zany tantara zany. Saotra Jehovah Andriamanitra nenay. Raha misaotra anao zay raha afaka nivavaka teto tamin'ity androany ity. Misaotra ny amin'ny tombontsoa nomenao nafanay, lomano tao anatin'ny fanatrehanao. Misaotra ny amin'ny ositra zay nomenao androany. Misaotra ny amin'ny fahasoavam-panahy rehetra zay narotsaka ao Jesosy androany. Misaotra ny amin'ny fitahiana, ny vahaolana, ny fahagagana. Misaotra ny amin'ny fitsimbadiam-piainana Tompo. Anjaranay indray zao no mifaly, anjaranay indray zao no mifaly. Halleluja. Anjaranay indray zao no mandihy, toronay indray zao Jesosy eo no hisitraka an'ireo zava-tsoa rehetra. Halleluja. Misaotra Tompo. Asandrato ny tananao dia raisao tsotra an'izao zay tononona amin'ny anaran'i Jesosy velona zany. Hitayanao ny Jehovah ka hiaranao. Ampamirapiratra ny taviny aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao, ary anandratra ny taviny aminao ny Jehovah ka mimenao fiadana. Ary eganefa fahasoavan'Andriamanitra ray ny fiadanan'i Jesosy Kristy ary fampiraisana zay avy amin'ny fanahy masina hitarika asenao amin'ny fahefana fenin'Andriamanitra, ka ampatsiahy anao amin'ny segondra rehetra fa tsy mitoetra eo ambany fahefan'ny fahavalo ianao. Ianao no manapaka ny fahavalo, ianao no manapaka ny aretina, ianao no manapaka ny fahotana, ianao no manapaka ny tsy fampina sy ny fahantrana rehetra, ary dia andohalika eo anatrehanao ny fahavalo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Dia anandratra ny fiainanao ny Tompo amin'ny lafiny rehetra zay mety ahafahan'Andriamanitra manao izany. Rainay zay ny an-danitra, mba masinana ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao. Atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay an'io ny anasaza ho anay, ary mamelany elokay tahaka ny amelanay zay meloka taminay. Aza mitondra ny fakapana fa manafana mba anao fanjakana sy nery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Halleluja. Tsy tanana mafy voninahitra fotsika tao mafy ny tiaka. Halleluja.